Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy a Nazareta, no irabako anao rehetra zay manaraka ary koa miaino ny fandarana azo antoka fanavota amin'i Kristy Jesosy zay indreketako ny mpitandrina sofiny eriny Ramborson. Matoka fa na aiza na aiza nareo no manaraka zao fandarana zao dia miaino tsara ary mivavaka aloha lohany henona anarana azy. Ary koa zany satria teny'Andriamanitra no donina sy zavaina dia mivavaka aho mba azoandriamanitra mame saim-paindriana falana ary koa hitondrany zany amin'ny olona tsiray aby eran'izao tontolo zao hivavaka tsika. Saotranao zahay Andriamanitra fa ny fahasoavanao sy famindramponao dia tanteraka zao fotoana zao. Dia misaotranao aho satria ianao no ame saina faindriana fahalalana raha metraka teny mivavako ary koa hitondra zany eo amin'ny olona rehetra zay tena manaraka ary miaino zany ary mitady famonjena sy fiainana. Koa dia ankalazaiko anao meko voninahitra satria ny fanahinao masina zay fanomenao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo zay mifona ho anay no anatanteraka zany amin'ny fiainako. Ametraka ny tena mivavako samy misy saina faindriana tokoa. Ka do anao ny dera ho anao ny saotra anao mboninahitra Andriamanitra minaran'i Jesosy Tompo. Saotra Andriamanitra, amen, alleluia. Betsaka ny olona mivavaka amin'izao fotoana izao. Ary misy tenin'i Jesosy eo amin'ny Mateo 7:17 ka hatramin'ny 13. Zao zany fanambarany zany. Mateo 7:17 ka hatramin'ny 13 amin'ny anaran'i Jesosy. Sy zay rehetra manao amiko hoe tompoko, tompoko no siditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa zay manao ny sitrapony ndraiky zay any an-danitra. Maro nanao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, tsy efa namoaka 2 minutes tamin'ny anaranao va izahay, tsy efa nanao asa be tamin'ny anaranao va izahay. Dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatraitray mila amiko ianareo mpanao meloko. Reto olona resan'i Jesosy reo dia samy mivavaka ary samy anehoan'Andriamanitra famantary fahagagana. Kanefa le anankiray tamin'ny voalohany dia hoe tsy izy rehetra manao amiko hoe tompotompoko ny hiditra ampanjakan'Andriamanitra fa zay manao ny sitrapony ndraiky zay an-danitra. Ao anatin'ity baiboly ity ny sitrapon'Andriamanitra. Maro ny te zay efa naminany namoaka demonina anao sebe. Gaga zay fa betsaka ny olona milaza fa tsy tandremana tsony ny lalàna. Fa razavaina po tokony tandrema satria Jesosy ny teny hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Dia fantatsika tsara fa ny Apokalipsy 4:12 misy miteny hoe Apokalipsy 4:12 aminaran'i Jesosy, indro ny faharetan'ny olona masina dia zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Tiro tsara eto fa raha namakitsika ny amin'ny tany amin'ny Romanina bokin'ireo epistily dia tsy ndrina tanteraka ny hoe finoana no hanamarinana sy hamonjena ny olona. Eto nefa dia voalaza ndraiky hoe indro ny faharetan'ny olona masina satria Jesosy hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Indro ny faharetan'ny olona masina dia zay mitandrina didin'Andriamanitra. Ny didin'Andriamanitra indray mbolaza meloha. Zay vao milaza ny hoe sy ny finoana an' Jesosy. Indro ny faharetan'ny olona masina dia zay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Ary voalaza ao amin'ny Apokalipsy 12 koa azy. 7:12. Zao mivolaza amin'ny anaran'i Jesosy hoe Apokalipsy 12:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona, ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an' Jesosy. Iatsika dia mahita fa zao ny atao hoe vehivavy eto dia ny fiangonana. Zay mivolaza eto hoe dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona, tezitra tamin'ny fiangonana zany vavaka, ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa, reo olona sisa ao ny zany sisa zany zay mitandrina ny didin'Andriamanitra. Misy sisa zany mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an' Jesosy. Raha mandinika tsika ankehitriny dia tsy mitandrina didin'Andriamanitra intsony ny olona satria ny Jakoba dia nilaza ao amin'ny Jakoba 2:2 dia misy fanambarana lehibe nataony ao. Azao zany filazany zany. Jakoba 2:2 sy 1:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na iza
no mitandra ny lalàna rehetra nefa diso am'ray loha de meloko am'izy rehetra ny olona samy manaiky io fa tsy azo foanana ny lalàna ny didi folo kanefa raha vao diso amin'ny anankiray am'ireo fotsiny de meloko am'izy rehetrarehetra ankehitriny ny olona dia tsy mitandra sabata andro fafito sabotsy fa ny andro alahady andro voalohany satria hoe nitsanganan'i Jesosy tamy maty hono aha ny didi folo tsy mbola amin'io satria mbola mipetraka any an-danitra raha didi folo ary voalaza any amin'ny apokalipsy ary ny andiny ndraiky amby folo folaina anao hoe aza mijanganjangana anao hoe koa hoe aza mamono olona fa raha takigny tsy mijangajanga anao kanefa mamono olona ihany dia mpandikana lany ianao azay zany natonga ny laza teo hoe raha milaza mitandra ny didy rehetra nefa tsy mitandra ny sabata de zao diso am'izy rehetra meloko am'izy rehetra ary io didy folo io am'izao fotoana zao dia any an-danitra mipetraka any an-danitra izy io ary io didy folo io am'izao fotoana zao dia any amin'ny dia io amin'ny apokalipsy voalaza fa any an-danitra apokalipsy toko fahadimy ambifolo ary andininy fahadimy zao mbolaza aminaran'i Jesosy ary efapaky zany dia nahita fa indro no vohana ny tempoly de ny tabernakely ny vavolombelona tany an-danitra de misy marika kely le teo hoe vavolombelona ery ambany ary de hoe de ny didy folo any an-danitra zany ny didy folo am'izao fotoana zao tsy mbola miova ary reo no mampatahotra hoe rehefa diso amin'ray loha de meloko am'izy rehetra azay ny zavatra manahirana mihitsy amy toetrandro ankehitriny zao de tena mazoto mivavaka aloha satria nahoana manerany tany ny aretina am'izao fotoana zao azao le tenin'Andriamanitra amin'ny apokalipsy toko fahatelo andininy sivy ka hatramin'ny raiky amby folo apokalipsy toko fahatelo andininy sivy ka hatramin'ny raiky amby folo aminara Jesosy mana hoe indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana zay milaza ny tenany ho jiosy kanjo tsy izy fa mandainga indro ataoko tonga iankohoka eo anoloan'ny tongotrao reo ka ho fantany fa izao ifatianao satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao zaho kosa hiaro anao amin'ny vovonjy amin'ny andro fakapanahy zay hiatra am'izao tolo zao ho fizahany toetra zay monina ambonin'ny tany eto amin'ny andininy fahafolo ty de hoe satria efa nitandrina ny teniko amin'ny faharetana ianao zaho kosa hiaro anao ho vovonjy amin'ny andro fakapanahy zay efa hiatra am'izao tolo zao ho fizahany toetra zay monina ambonin'ny tany io zany le aretina maneran'ny tany de ny olon'Andriamanitra tsy mba misy any voany arety zany ao am'mpiangonana misy iny de tsy mba misy any voany zany coronavirus zany tsy misy mihitsy kakanefa zay fa mahela no fiangonana fa misy maty ny mpitandrina ny mpiandraikitra ny fiangonana de io ny andiny raiky amby folo hoe ho ampaingana aho tamafy zay nanao mba tsy isiakany satroboninahitra ao manambara mieloha ny fiavian'i Jesosy hoe fa ho avy Jesosy fa ho avy mihitsy Jesosy betsaka ny olona mendrandra zany hoe isindray no fanenjehana rehefa miboaka hony zany lalàna manka zany hoe loabo leo mifilazany zareo azy de hoe ny Etats-Unis zany no ny anenjika tsy hanao an'izany tsony izy fa laza amin'ny baiboly hoe tahako ny tamin'ny androny Noa tahako ny tamin'ny androny Lota ary tatagna ndenge ovakitsika fa manahoana Matthieu 4:20 de ahitantsika amin'ny fanambarana ny tenin'ny soratra masina voalaza mihitsy araky ny any amin'ny Matthieu toko 4:20 satria misy mieritreritra fa hoe isy ny fanenjehana de isy hoavo ny olona tsy mino tahaka ny Etats-Unis izy de anenjika ny olona mivavaka mitandrina ny sabata araka filazareo zao mitenin'Andriamanitra ao Matthieu 4:20 de ndininy 7:30 ka hatramin'ny 1:70 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy 7:30 manao eo fa tahaky ny androny Noa de ho tahaky zany koa ny fiavin'ny zanak'olona fa tahaky ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safidrana
ka ny hinana sy ny sotro ny olona ary napakabady sy napakarina mandra-piavony andro zay nidirandroa tao amin'ny sambofiara tsy fantany mandra-piavony safodrano zay nandringana ny olona rehetra dia tahaka zany koa ny fiavony zanak'olona ary am'izany hisy roa lahy any an-tsaha anankiray ho raisina ary anankiray avela ary isy koa isy roa vavy manodidina eny amin'ny fikosoam-bary ny anankiray ho raisina anankiray avela itsika de tamin'ny androny noa milamina ny tanàna ny hinana ny olona ny sotro ny olona napakabady ny napakarina ny olona samy mandeha am'zay mahavarina azy daholo de tahaka zany koa ny amin'ny androny fibiany Jesosy tsy misy zany fanenjeny zany tsony fanenjena mandindika tahaka ny ataondreo silamo ny fankalana ny kristianina no misy ko re fanenjena maneran-tany tahaka ny taloha nataon'ny atoko fivoanana katolika eny de tsisy tsony satria ny katolika de efa miorona tsara mifona hoe ahoana moa ny anaovany an'izany ray ny Etats-Unis koa tsy hanao an'izany ty izy aza manambara zany hoe fandriam-pahalemana fampiabanana ko izy indray nanao maro fa taloha ny amerikanina nanenjika kristianina namono mihitsy ary napiditra tranomaisina fa ankehitriny tsy hanao an'izany tsony izy zay mahatonga ny hoe tahaka ny tamin'ny andro noa ny hinana ny olona ny sotro ny olona de tahaka zany keo ary zava-dehibe mihitsy io voalaza ihany keo fa tahaka ny tamin'ny androny Lota voalaza amin'ny Lioka toko fafito amby folo Lioka fito amby folo de ny andininy valo amby roapolo ka hatramin'ny telopolo misy teny toy zao ny anaran'i Jesosy Lioka fito amby folo andininy valo amby roapolo ka hatramin'ny telopolo tahaka ny tamin'ny androny Lota koa ny hinana izy ny sotro izy ny vidy izy ny varotra izy nanamboly izy nanao trano izy fa tamin'ny andro zay nivoan'ny Lota avy tao Sodoma de nisy afo sy solofara nidina avy tany an-danitra ka nandany azy rehetra dia ho tahaka zany koa amin'ny androny sekon'ny zanak'olona mazava tsara eto hoe ny hinana izy ny sotro izy ny vidy izy ny varotra izy nanao trano izy zany zao miseho amin'ny androtsika zao ary hitatsika le aretina maneran-tany de miseho mihitsy de manambara fifahoavy Jesosy ary ahoana zany zao na raha ndinitra tany am-boalohany hoe matotoko fafito andiny raiky amboko hatramin'ny telo ambolo mivavaka ny olona nefa mizara roa misy mivavaka eken'Andriamanitra misy mivavaka zay efa naminana mokademiny any nanao asa be taminareo nefa de nefa ho Jesosy hoe tsy fantatro ianareo nahoana moa tsy fantany satria tsy nankatoan'Andriamanitra araka lazaiko taminareo teo hoe miezaky izy tandrina andidy nefa andidy faefatra sabata najanona tsy ndrara intsony ny andro sabata lasa nataony andro alahady ary misy aza milaza mihitsy fa hoe tsy misy tsony zany ny andro sabata zany fa Jesosy ny sabata tsy misy milaza mihitsy eo amin'ny baiboly hoe Jesosy ny sabata fa izy ny tompony sabata tompony fitsaharana araky milaza amin'ny baiboly ary tsy zany ihany fa raha mamakytsika rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny raon'anitra voalaza amin'ny Isaia enina amby enimpolo de misy fanambarana toy zao Isaia enina amby enimpolo ary mipatahotra le izy fa ny amin'ny tany lanitra voa de mbola mitandry misy ny sabata Isaia enina amby enimpolo andininy roa amby roapolo sy telo amby roapolo amin'ny anaran-Jesosy manao hoe Isaia enina amby enimpolo andininy roa amby roapolo sy telo amby roapolo fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ataoko no aharetany tranak'ireo ho Iave de ho tahaka zany naharetany tranak'ireo sy anaranareo ary isaky ny voaloam-bola sisy ny sabata de ho avy noforetra kokony atrehako ho Iave any amin'ny tany vaovao sy lanitra vaovao de mbola ankatoavina ny Pasika voaloam-bolana io volana voalohany ary sabata mbola tandremana
ary nefa nahoana moa le izy ny hoe mivavaka leo nefa tsy rarahin'Andriamanitra. Zao ndray voalaza Isaia 9:2-5 Isaia 9:2-5 manambara amin'ny fivelin'i Jesosy manao hoe satria fa ho avy Jesosy fa indro avy eo ho avy amin'ny afo ary tahaka ny tadino kalesina mba hanao famalina amin'ny fahatezery amindrehitra sy mitenany mafy am'le lafo fa ny afo sy ny saba no entiny avy fandahatra amin'ny nofo rehetra ary ho maro ny voaringany avy zay manamasina sy manadio ny teny ao an-tamboly ka manaraka ny refovoana ary mihinana ny hena kisosi ny zava-betaveta ary ny totozy de arako levona avokoa hoy avy. Iatsika de mahita fo zao ho avy tokoa Jesosy amin'ny hery sy ny fahefagny amin'ny afo. De zao mbolazy hoe ho ringana andringana ny olona fa ny afo sy ny saba no entiny avy fandahatra ny nofo rehetra ary ho maro no voaringany avy. Dia izy ireo zay manamasina sy manadio ny teny ao an-tamboly ka manaraka ny refovoany ireo mpanompo sampo zany ary reo mihinana ny hena kisoa ny zava-betaveta ary totozy de arako levona avokoa i avy. Ny totozy sy ny kisoa zany a de nampitovinaan'Andriamanitra ary misy zavatra be da be maloto zay ny tenin'Andriamanitra hoe tsy azo hoanina. Betsaka ny olo miteny hoe taloha zany tsy azo hoanina zao fa azo hoanina daholo. Misy olona mametsiny ny sinoa satria ny sinoa de hoaniny daholo zay tiany hoanina rehetra, na voalavo na bibilava io na ramanavy io na kankana io na kadradraka io hoaniny sinoa tsy mampaninina azy zany. Ary dia zay fa hatraminy zazakely aza voateraka ohatra ka maty de avoakany amin'ny kibo de hoaniny keo. Kanefa de zao Andriamanitra de miteny fa andringana ny olona toy zany. Ary araky nambara tamitsika teo fa zao efa ho avy tokoa Jesosy. Tsy mihaino ny fivavahan'ny olona zay tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra. Jesosy ary zay mahatonga ny teny hoe zay nge fa naminany e nandeha nitory zany zay namoaka de minita aminaranao e zay nge no asebe tamin'ny anaranao Jesosy efa moa Jesosy tsy fantatry nareo atrehetra miala amiko no mpanao meloka satria tsy nankatoa. Io fankatoavana io nefa tsy vitan'ny olona fa rehefa vonany ankatoa izy de io ny tenin'Andriamanitra amin'ny Ezekela 9:3. Ezekela 9:3. Ezekela 9:3 andininy 9:20 sy 7:20 zao mbolaza aminaran'i Jesosy ary homeko fo vaovao sy fanahy vaovao nareo zereo tsara eto ame fo vaovao sy fanahy vaovao no ataoko anatinareo ary esoroko amin'ny nofonareo ny fo vato ka ameko fo nofo ianareo. Zay ny asan'Andriamanitra aloha amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy hoe ary omeko fo vaovao ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo ary esoroko amin'ny nofonareo ny fo vato ka ameko fo nofo ianareo. No fo zay azo volavolain'Andriamanitra zany. De ny 7:20 ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araky lalako sy tandrambitsivika sy anaraka azy. Misy olona tezitra rehefa zavaina toy zany. Misy olona tonga tao any koa de zay ary nana zanaka latokana io olona io. Tsy nanana zanaka afa-tsy zay izy ary nikarakara izy ny vady ary navita fianarana de nahazo toerana ambony amin'ny sosiete teto Antananarivo. Antananarivo eto Madagasikara zany. Kanefa rehefa tao amin'io sosiete io de nisy vehivavy indray tao tana ody miasiny ody le zazalahy de lasa mifankatia taminy de tsy nody tany amin'ny ray aman-dreny intsony fa tany amin'ny ray vehivavy. Nalahelo ny ray aman-dreny tomany foana ny reny tadiavina de fa hita de mba tongava sy mamangy any reny lahy fa malahelo ny reny lahy de tonga izy namangy de ndao mipetraha am'izay eny fa ho avy a kanjo izy a mifindra trano ndray de tsy hita. Zay natongavan'le rainy tonga tao amiko hoe fa mangataka vavaka tompoko mba iberena le zanako fa eniko ny zavatra torohinao any amin'ny télévision sy any amin'ny radio. Zao nefa no antaniko pasteur ozy mantsia nahoana amin'ny fivavahako tsy mba mivaly fa ny anareo mivaly araky nambarinao fa hatramy maty aza mitsangana araky ny nambarinareo de mini mivoaka ary mahazo fitahina. De ozy fa tsy mitovy le Andriamanitra ivavahantsika.
baiboly ray ihany ozy samyvavaky le andriamanitra nao ny lanitra sy ny tany kao ny andriamanitra tsy mitovy ka tsy mitovy ho aho satria zao no antony zay a mivavaka am'le andriamanitra nanao lanitra sy ny tany mitsahatra tamin'ny andro sabata andro fahafito sabotsy fnareo a mivavaka amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro alahady satria lazainy hoe io nitsakanjosy tamaty io ndray lasa ivavahana tsy mivangeny didi folo e faharoa le andriamanitra ay a mampifady anay henakisosy zava-betabeta mbola zao baiboly fa ny le andriamanitra ivavahanareo lasa mampihina anakiso mampihina zavatra betaveta zay ny tsy mampitovy azy tsy nateny le ranga na zany natsamy pasteur ka mba ivavahana mba iverena ny zanaka eno a fa dinio every zany teny resako alao zany satria zao ny teny andriamanitra hoe indro ny faharetany olona masina de zay mitandrona ny didin'andriamanitra sy mifonan jesosy ary efo zay za de mifona ho antsika jesosy fisorona be araky ny voalaza ao amin'ny Hébreux 7 jesosy mpisolo tena antsika fisorona be no lasa mifona satria atsika tsy afaka mivavaka mivatana amin'andriamanitra satria molotomolotra tsika Hébreux 7 Hébreux 7 andinyndraiky amby folo ka hatramy telo amby folo amin'ny anaran jesosy Hébreux 7 andinyndraiky amby folo ka hatramy telo amby folo amin'ny anaran jesosy manao hoe fa Kristy kosa rehefa tonga mpisorona be ny amy zavatra tsara ho avy de namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanana zany hoe tsisa zao zavatra ary zao ary tsy mba nitondra ranosilà na ranjan'akomby izy fa ny rano tenany de niditra indray mandeha teo fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay lo tsara fa jesosy tsy mba nitondra ranosilà na ranjan'akomby fa ny rano tenany mazanakondron'andriamanitra azy de nahazo fanavotana mandrakizay zany hoe nenon'andriamanitra mivoany ho antsika ny andininy fahatelo amby folo fa raha ny ranosilà sy ny ranombolà ary ny lavely mba tovavy afafy am'zay voaloto ny manamasa hatramy fanadiovana ny nofo andiny efatra amby folo maika ampandrano Kristy zay nanatitra ny tenany tsy manantsino an'andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no hadio ny fietretinareo afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo any andriamanitra velona lo tsara mpandrano jesosy manadio hatrany amin'ny eritreritra noho ny fifonany zay entiny atreandriamanitra ary makeo ny atreandriamanitra izy tsy mandeha rery fa miaraka amin'ny olona mino zao voalaza amin'ny Efesianina 2 andininy efatra ka hatramy fahenina Efesianina 2 andininy efatra ka hatramy fahenina zava-dehibe tokoa no ambarany anantsika fanantenana resahantsika anatonantsika an'andriamanitra Efesianina 2 andininy efatra ka hatramy fahenina mianaran Jesosy manao hoe fa andriamanitra zay manan-karena amin'ny famindram-pony noho ny alehibe amin'ny fitiavana zay nitiavana antsika na de fony mbola maty ny fahatsoana isika de navelantsika niaraka tamin'ny Kristy fa asavany namonjely anareo velomin'andriamanitra niaraka tamin'i Jesosy tsika ho tonga zanak'andriamanitra andininy fahenina ary niarana tsangana isika ka niarana petrana ny an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy mazava tsara ny Efesianina 2 ny andininy fahenina ity manao hoe ary niarana tsangana isika ka niarana petrana ny an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy niaraka natsangana tamin'i Jesosy ho tonga zanak'andriamanitra ary avao rehefa nampiakarina ho any an-danitra de mipetraka any an-danitra ao amin'ny Jesosy eo akaikin'andriamanitra fa soavana lehibe izy zany azay mazava tsara fa zao hoe miomana atsika ho amin'ny fiberenan'i Jesosy ka ao amin'ny Jesosy zany tena zava-dehibe mipetraka any an-danitra ao amin'ny Jesosy eo akaikin'andriamanitra fa savana amizeny atsika amin'ny finoana ary ahoana moa zany hoe any an-danitra ao amin'ny Jesosy zany lamina tsara tsisy atahorana intsony ary matahotra mifona amin'andriamanitra Jesosy no fona mivavaka atsetona mitondrahany ary voalaza mihitsy amin'ny Hébreux 10 satria fa niaraka napetraka an-danitra ao amin'ny Jesosy dia Hébreux 10 andininy 920 izy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy satria niaraka amin'i Jesosy manao hoe Hébreux 10 andininy 920 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa am'izany ry rahalahy satria mana fatokina hiditra ho fitoerana masina isika nohony amin'ny rahan'i Jesosy
amin'ny lalana na tokony ho antsika de lalana vaovao sady velona namaky teo amin'ny hevitra lamba de ny nofony mazava tsara to jesosy ny tena hoe zaho ny lala ry famarina ary fiaina tsy misy mahazo makany am'ray afa-tsy amin'ny alalako zao ny efatra ambifolo andininy fahaenina izay ady eto zany andininy faharoapolo de hoe andininy sivy ambifolo roapolo ty amin'ny anaran' jesosy any Hebreo toko fafolo ko am'izany ry rahalahy satria manana fahatokina hiditra ao fitoerana masina isika noho ny rahan' jesosy satria jesosy nitondra ny rahany ao anatr'Andriamanitra miaraka aminy sika de miaraka aminy le rahan' jesosy de eken'Andriamanitra nataontsika enon'Andriamanitra ny fivoahantsika amin'ny lalan' jesosy amin'izay lalana vaovao sady velona namaky teo amin'ny hevitra lamba de ny nofony satria miaraka am' jesosy tao am' jesosy niakatra an-danitra de miditra eo fitoerana masina jesosy tondra andrany miaraka am' jesosy le olona mino mamaky teo amin'ny hevitra lamba amin'ny lalana vaovao sady velona de nofo satria tao am' jesosy tena zava-dehibe mihitsy zany finoana zany de manana mpisorona be atsika mpisolo vava ary raha mivavaka tsika de jesosy mandray ny fivavahantsika de izy mitondra azy ao anatr'Andriamanitra fa raha tsika manotomotra araka mbolazany Romanina toko fahatelo de tsy maintsy jesosy misolo vava atsika vo eken'Andriamanitra ny fivavahantsika zay mampisorona be azy Romanina toko fahatelo ny andininy telo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra andininy efatra amby roapolo nefa hamarina maimpoana amin'ny fahasoavana izy no ny fanavotatra zay eo amin'i Kristy Jesosy le fanavotana am' Jesosy no amin'ny rahany de eken'Andriamanitra ho marina enon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy mpisorona be ny dikany hoe mpisorona be de solo vavantsika mpisolo toerana antsika izy fa izy ihany no afaka misolo toerana antsika ka raha mivavaka tsika de zay no mahatonga ny teny hoe faranina amin'ny teny hoe amin'ny anaran'i Jesosy sy ny finoana ny rahany satria ny zanakely rehefa mivavaka de mitondra raha foana eo anatr'Andriamanitra ary zay mahatonga an' Jesosy mitondra ny rahany eo anatr'Andriamanitra ary mivavaka tsika de amin'ny anaran'i Jesosy sy ny finoana ny rahany na amin'ny anaran'i Jesosy noho ny amin'ny rahany de miaino Andriamanitra manaiky Andriamanitra ary manatsotra ny sandra mamonjy antsika soroantsika Andriamanitra fa mana mpisolo vava lehibe tsika eo anatr'Andriamanitra tsy zany fa Jesosy Kristy avy a Nazareta le zanak'Andriamanitra velona de matoky aho fa rehefa mivavaka tsika de tsy maintsy afanan'izay ary manantena fa noho ny fifonan'i Jesosy noho izy mitondra ny rany de eken'Andriamanitra tsika mba tsy voafafa mboko ny fiainany narantsika mandrak'izay fandrapon'Andriamanitra amen ivavaka tsika sotranao zay Andriamanitra mifandramponao ny fanambarana fa zava-dehibe tokoa ny fanavotana famonjena atao tamin'ny alalan'i Jesosy tompo de nataonao mahay mankatoa zay noho ny fanamasiny meo satria namenao fovoa sy fanavaovao de mahay mankatoa tokoa zahay ary raha misy ny aretiny eran-tany noho ny anarany Jesosy ny eo ny ranony de voaro hoe tsy mikasika anay le ratsy de misotranao fa izany ny vaky sininay de ny rahan'i Jesosy ny vaky sininay de tsy mikasika anay mihitsy zany aretiny zany de voomona zay tsenan'i Jesosy satria Jesosy mbola mifona ho anay mivavaka tsetona mampisorona be azy tondra ny rany ka de hoanao ny dera ho anao ny sotranao voninahitra Andriamanitra am'izany famonjena sy fiaroana fandresiny zany ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zay mbola mifona ho anay mitondra ny rany ontsehanao nanaovany zany vavaka zany sotry Andriamanitra amen alleluia de manovy no mampifiratra indray tompoko fa sam'Andriamanitra ho amintsika rehetra de mba anisany zay voomana itsenan'i Jesosy am'raolantsika noho am' Jesosy mpisorona be mbola mifona ho antsika mitondra ny rany mandram-piona indray tompoko amin'ny anaran'i Jesosy amen